Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko. Hitako ny teninao ka nohaniko. Faly miarahaba antsika mpiara-mianatra indray eto amin'ity Hope Fire Radio mamintsika ity. Dia tonga soamantsara eo amin'ity lesona farany amin'ny 3 volana farany ity isika, sady lesona azontsika lazaina hoe mamaraparana raha teo ny taona. Miaraka aminareo androany ny havanareo Benoît Rakotovao. Ndao ary sika isotra n'Andriamanitra noho izany fahasoavana lehibe noraisitsika izany ny amin'ny nahafahantsika mamarana eto ity leson'ny bokin'ny Joshua ity. Rainay tsara sy masina indrindra ny danitro, velim-pisaorananao ny fonay noho ny fahasoavana lehibe noraisinay. Noho ny fitiavanao sy ny fitantananao dia tonga amin'izao lesona farany izao izahay. Arotsahy aminay ny fananao masina tompo ao hitaridalana anay mandrakariva. Avelao ny fahotanay ary sasao madio izahay ho afakeloka. Amin'ny anaratsoanao Kristy io. Amen. Ny lohateny lesontsika dia ny hoe fidionareo anio. Fantatry ny mpamaky baiboly rehetra fa tapaky ny hafatra malaza napetraky Joshua tamin'ny zanak'Israely io lohateny io, rehefa fantany fa efa nanakaiky ny fahafatesany. Hoy izy tamin'io andro io hoe, fidionareo anio ary izay ho topoinareo, na ny Andriamanitra ny topoiny razanareo tany andafin'ny ony, na ny Andriamanitra ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany honenanareo, fa raha izaho sy ny ankohonako dia hanompo an Jehova izahay. Joshua 4:20, ny 5:50. Angamba tsy misy fehiny tsara mihoatra n'izao teny nolazainy Joshua izao raha iny leson'ny 3 volana farany iny no jerena. Satria naona 500 taona lasa talohan'izao no nanomezan'Andriamanitra ny Abrahama tamin'io toerana io indrindra dia Sekema izany, ny teny fikasany manao hoe ny taranakao no homeko ity tany ity. Hitatsika izany ao amin'ny Genesis 12:17. Tsy voalaza na mbola hita teo amin'ny toerana io zany ny altara izay naorin'i Abrahama tamin'izay fotoana izay, fa ny fantatra dia tanteraka arabaky teny izao ilay teny fikasana, porofo miharihary fa mitana ny teny nataony sy manatanteraka ny teny fikasany ny Andriamanitra i Abrahama dia Jehova izany. Ka Andriamanitra izay indray no ho azo ianteherana mihoatra azy. Ny lesontsika tamin'ny herinandro lasa izany dia efa nahitantsika fa Andriamanitra mahatoky ny Andriamanitsika. Leson'ny Alahady fa 1 Desambra ny taona 2020.
Teo koa ianareo. Eo amin'ny Josoa 4:20 ny 2 ka hatramin'ny 13 izay asaina vakitsika dia mitanisa ny zava-dehibe nataony tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra. Inavy ireo zava-dehibe nataon'ireo. Ireto misy vitsivitsy. Niantso any Abrahama avy tany andafin'ny ony izy. Ny ony voalaza eto dia ny ony Efrata, fa tsy ny ony Jordana tsy akory. Nampitombo ny taranak'i Abrahama izy. Naniraka ny Mosesy sy Arona nanafaka ny zanak'Israely tamin'ny fanadevozana tany Egipta izy. Niaro azy ireo tamin'ny tanan'ny Egiptiana izy, nampita azy ireo tamin'ny ranomasina mena, ary nandrendrika tao an-dranomasina ny tafika Egiptiana izay nanenjika azy. Nitondra anareo tany amin'ny tanin'ny Amorita aho, Andriamanitra no miteny mivantana eto, izay niady taminareo nefa natolotro teo an-tananareo izy. Narovako tamin'ny hevidratsiny Balaka sy Balama ianareo. Nampitaiko an'i Jordana ho an'i Jeriko ianareo, izay niady taminareo niaraka tamin'ny Amorita, Perizita, Kananita, Etita, Girgasita, Hivita ary Jebosita, nefa samy natolotro teo an-tananareo ireo. Ary izao nomeko tany izay tsy nasainareo ianareo, sy tanàna izay tsy naorinareo, ary izao ianareo mihinana avy amin'ny tanim-boaloboka sy tanin'oliva tsy nataonareo. Ireo zany ny sasatsasany tamin'ireo zava-dehibe nataon'i Jehova ho an'ny zanak'Israely, ka notsahiviny tamin'ny alalan'i Josoa tamin'io fivoriana tany Sekema io. Ka inona daholo ary ny teboka azontsika marina na tsoana ho tahaka ny fehiny izany rehetra izany. Teboka voalohany, Andriamanitra hatrany no miasa. Izy no naka, nanome, naniraka, nanao, nanafaka, sy ny sisa sy ny sisa. Ary vokatr'ireo asa nataony tamin'ny fahasoavany lehibe ireo, ny zanak'Israely dia nandray vonona fotsiny hatrany. Na niady izay nataony tamin'ireo tompotany ireo aza, Andriamanitra ihany no tena nanao azy, fa tsy ry zareo akory. Dia nampandehaniko teo anoloanareo ny fanenitra izay nandroka azy teo anoloanareo, dia ny mpanjaka 2 tamin'ny Amorita, fa tsy tamin'ny Sabatrao na tamin'ny Tsipikanao. Josoa 4:20 ny 2:12. Teboka faharoa, tsy nisy singam-bolom-pandresena na kely akory aza azon'ny zanak'Israely rehareana, fa Andriamanitra irery no nanatanteraka ny asa manontolo. Ka izao fahazoany ny tany izao dia fotoana tokony hahatsapan'ny zanak'Israely, fa tokony hisaotra n'Andriamanitra izy sy hanolo tena tanteraka hanompo azy. Teboka fahatelo, raha niteny tamin'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'i Josoa Andriamanitra teto, tsy nasiany fanavahana ny asa nataony tamin'ny taranaka tany aloha, izay efa tsy eo intsony, sy ny taranaka vaovao taty afara izay nanatrika azy tamin'io fotoana io.
fa tahaka ny niteny tamina vahoaka Bambaray iray tsy mivaky izy. Hoy izy ao amin'ny Josoa 4:17 hoe: ary ny masonareo nahita izay nataoko tany Egypta. Izay zany nivaky ny teny. Midika izany fa tohiny sady fahatanterahany ilay fanekena anankiray nataony tany aloha ihany izao karazam-panekena vaovao ataony izao. Iray ny fanekena, na dia tahaka ny fanekena indroa taona no hita, ary iray ny firenena, na dia taranaka samy hafa no nanaovany izany fanekena izany. Ka miteny amin'ny olona tahaka ny teo mandrakariva Andriamanitra hatramin'ny fanombohan'ny fotoana ka hatramin'izao, satria tantara iray mitohy no miseho, ary firenena iray tsy mitapaka no itenenany. Dia izay zany ny leson'ny Alahady nitondra ny lohateny hoe: teo koa ianareo, satria raisin'Andriamanitra ho samy teo daholo izy ireo, samy nahita maso ny zava-dehibe nataony, ary nandray ny vokatsoany izany asa lehibe nataony izany. Leson'ny alatsinainy 12 Desambra ny taona 520. Ampahitsiana sy ampahamarinana. Hoy Josoa nitodika tamin'ny zanak'Israely rehefa avy nitanisa ireo zava-dehibe nataony Jehova tamindry zareo izy hoe: koa ankehitriny matahora an Jehova amin'ny fahitsiana sy amin'ny fahamarinana, ary ario ny Andriamanitra izay nitopoiny razanareo tany andafin'ny ony sy tany Egypta, ka manompoa an Jehova. Josoa 4:4-12. Zavatra roa aloha izany no iankavian'i Josoa ny zanak'Israely eto mba hataony avy. Voalohany, ny hatahotra an Jehova, ary ny faharoa, ny hanompo an Jehova amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Inona no dikan'izany hoe matahotra an Jehova izany? Ny dikany hoe matahotra an Jehova na matahotra an'Andriamanitra dia tsy ny hoe miaina fiainana feno ovotra sy horohoro ka mitebiteby lalandava ao anaty, sady tsy mahita filaminan-tsaina fa tahaka ny olona mandry andriranantsy foana mandava-taona manoloana Andriamanitra lehibe masika. Tsy izany ny atao hoe matahotra an'Andriamanitra, fa ny tahotra an'Andriamanitra dia ny fanajana lalim-paka ao anatsika rehefa tsapatsika ny fahalehibeazany miezinezina, ny fahamasinany sy ny maha tsy manapetra azy etsy andaniny, ary etsy ankilany kosa ny fahatsapana ny mahabitika sy marefo atsika, ny mahampanota atsika, ary ny mahamanapetra atsika zanak'olombelona. Ny fahatahorana an'Andriamanitra izany dia ny fahatsapana mandrakariva ny hadiry, ny habe, ny haavo ny fitondran-tena takina amintsika, sy ny fahatsapana ny hoe tsy raintsika an'an-danitra fotsiny ihany izy, fa izy koa ilay mpanjakatsika any an-danitra. Ny fahatsapana toy izany dia manosika atsika hakatoa azy, hampilefitra ny sitrapontsika ka hanao ny sitrapony.
Ireo teolojiana mpitoroteny henoko hatramin'izay dia manambara fa ny fampiharana mandrakariva ny fanatrehan'Andriamanitra, izany hoe ataovy tahaka ny eo anatrehan'Andriamanitra mandrakariva ny tenanao, no antsoina hoe fatahorana an'Andriamanitra. Tsy misy olona hosahy hanao asa ratsy amin'ny fomba maivamaivana raha fantany fa mahita azy mandrakariva Andriamanitra. Aza ny lohasaha mangina no jerena hoy ny isika malagasy fa Andriamanitra ao atapon'ny loha. Inona kosa ary ny atao hoe manompo an'Andriamanitra? Ny tahotra an'Andriamanitra araka ny hitantsika teo dia toe-po ao anaty, zavatra tsapa ao anaty ao. Fa rehefa manana an'io toe-po matahotra an'Andriamanitra io ny olona, dia mitondra azy hanompo izay. Izany hoe hanatanteraka asa, dia asa nanirahan'Andriamanitra azy hatao, na asa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny asa notakiana tamin'ny zanak'Israely dia asa atao amin'ny fahitsiana sy amin'ny fahamarinana. Ny lesontsika manazava fa ny teny hoe fahitsiana eto dia enti milaza asa tonga lafatra, teny izay enti milaza ny hatsaran'ny biby atao fanatitra, dia biby tonga lafatra tsy misy kilema na de kely akory aza. Ny teny hoe fahamarinana kosa dia enti milaza toetra marina, mahatoky, mahatozo, tsy miovaova, tsy miolakolaka, entin'ny fo mahitsy, azo hiateherana, azo itokisana. Dia tahaka izay ny leson'ny alatsinainy. Leson'ny talata 13 Desambra taona 2024, fanompoana amin'ny pahalalana na fanompoana malalaka. Fantatsika fa tsy manery ny olombelona hanompo na hankato azy Andriamanitra. Azo natao tsara ny sakana ny tanan'i Eva tsy hioty ilay voankazo voarara tao amin'ny Saedena. Tsy nanao izany anefa izy satria fankatoavana ny sitrapo no tadiaviny. Nomeny safidy malalaka na ilay efa naverimberitsika teto foana hoe libre arbitre ny olombelona tsirairay. Samy nomeny safidy malalaka ny olombelona, na ny hanaraka azy ka handray ny fitahina rehetra mifanaraka amin'izay safidy izay ary anatin'izany ny fiainana mandrakizay, na ny hiodina aminy ka handray ny vokadratsiny izany fiodinana izany. Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahina sy ny fanozonana, koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Deuteronomia 7:7-10. Fantatry Joshua tsara koa io resaka libre arbitre lazaitsika io. Rehefa namory ny mpitarika sy ny vahoaka Israely izy, ka namela tamin'izy ireo ny hafatra farany, tsy nanery azy ireo hanompo an Jehova izy, fa hoy izy hoe, koa ankehitriny matahoran Jehova,
ka manompo azy amin'ny fahitsina sy ny fahamarinana, ary ario ny Andriamanitra izay nitopoy ny razanareo tany andafin'ny ony sy tany Egipta ka manompoa an Jehova. Nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an Jehova, dia fidionareo anio ary izay ho topoinareo. Na ny Andriamanitra nitopoy ny razanareo tany andafin'ny ony, na ny Andriamanitra ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany honenanareo, fa raha izaho sy ny ankohonako dia hanompo an Jehova, izahay Josoa 4:4 ka hatramin'ny 5:10. Dia hoy ny vahoaka namaly hoe, sanatria raha hafoy an Jehova izahay ka hanompo izay andriamanin-kafa. Fa Jehova andriamanitsika, izy no nitondratsika sy nirazantsika nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, tany amin'ny trano nandevozana. Ary izy no nanao ireny famantarana lehibe ireny teo masontsika, ka niaro atsika teny amin'ny lalana rehetra nalehantsika sy teny amin'ny firenena rehetra nitetezitsika. Ary Jehova nandroaka ny firenena rehetra teo anolohantsika, dia ny Amorita izay nonina teto amin'ny tany. Ka izahay koa dia mba hanompo an Jehova, fa izy no Andriamanitsika. Josoa 4:4 ka hatramin'ny 5:9. Ny lesontsika dia nanamarika fa tsy tena teny famporisiana no navalin'ny Josoa ireo teny feno fahavononana no lazain'ny vahoaka ireo, fa toa teny somary manakivy no nomeny azy ireo hoe tsy mahay manompo an Jehova ianareo. Josoa 4:7. Ny marina dia kely finoana izy, Josoa zany, ny amin'ny hahatanterahany zanak'Israely ny fanomezatoky nataony. Fantatry Josoa tsara ny fahalemen'ny zanak'Israely araka ny zavanitranga rehetra hitany teny andalana. Hitatsika tamin'ny leson'ny alatsinainy 12 Desambra lasa teo, tamin'ny herinandro lasa teo zany, mitondra ny lohateny hoe famantarana mampiahiahy, fa tsy azo antoka tsara ny ara-panahy reto zanak'Israely reto. Ary raha mamaky ny boky manaraka isika dia ny boky ny mpitsara, dia hita tokoa fa tsy fotoana ela akory taorian'ny nahazoan'izy ireo ny tany nampanantenaina, dia nanomboka ny jangajanga ara-panahy tamin'ireo Andriamanitry ny tompon-tany ry zareo. Dia izay zany ny leson'ny talata. Leson'ny alarobia 4 Desambra ny taona 2022, ny loza ateraky ny fanompoana andriaman-kafa na fanompoana Andriamanitra tsy izy. Josoa 4:12 ka hatramin'ny 5:4. Dia hoy Josoa tamin'ny vahoaka, vavolombelona ho an'ny tenanareo ianareo, fa efa nifidy an Jehova ho topoinareo. Ary hoy ny olona hoe, eny, vavolombelona izahay. Ary ionareo ankehitriny ary ny andriamanin-kafa izay eo aminareo, ka ampanatony an Jehova Andriamanitry ny Israely ny fonareo. Dia hoy ny vahoaka tamin'ny Josoa, Jehova Andriamanitray no ho topoinay,
ary ny feony no hohenoinay. Izay zany nivaky ny teny. Teo amin'ny sekoly sabatanay tany am-piangonana momba nyty bokyny Joshua ity ihany, na nangatanana aho ndray mandeha ka niteny hoe mafiatoka marina ireto zanak'Israely ireto. Voateo ve ho iaho zareo no nahita fahagagana miezinezina, niampita maina ny ranomasina mena, niampita maina ny onjo Jordana, nahita ny faharesen'ny fahavalo, ary nahazo tany fonenana tsara tare, dia efa niazakazaka sahady ve handeha hanompo Andriamanikafa. Fa kio ho iaho tam'zareo tam'zay zany ny boky ny mpitsara, raha tsy samy nivily lalana daholo izy mianakavy. Zay zany no teneniko. Tanana arivo, fomba fiteny ihany moa ny hoe arivo fa tsy ampy arivo akory zahay eo amin'ny fiangonanay ao. Tanana arivo zany no nitsangana nanohitra ahy. Isika koa ho izy reo mitovy tsy misy valaka amin'ireo zanak'Israely ireo ihany. Manana Andriamanikafa marobe koa isika ho izy reo. Ny Andriamanikafa tsika aza maro lavitra ho izy reo tam'zay. Ny vola, ny sporo, fahita lavitra, ny fiara, sy ny sisa. Nekeko ny hevitra narosony zareo, nefa manontany tena ihany aho hoe raha izaho no nanatry maso ny fahagagana lehibe miezinezina nataon Jehova tahaka andry zareo, ho sahy handao an Jehova imasomaso eo ve aho? Zaho am'izay nazavaiko tsara ny hevitro, tsy miteny aho hoe tsy ho latsaka amin'ny fahotana, fa ny tsoka mpandaharana hiala laharana ka handeha hanompo Andriamanikafa tahaka ny tsy azoko eritreretina ny amin'ny tenako izany. Tsetsa tsy aritra moa zay, ady hevitra tsy vita angamba izay raha ohatra ka ny fanatitava isika niara-nianatra an'ity lesona ity. Fa ny zanak'Israely araka ny fahitako azy dia toy ny tsy ny salasala kely akory ny nivily lalana nandeha nanompo Andriamanikafa. Ary io nareo ankehitriny ary ny Andriamanikafa izay eo aminareo ka ampanatony an Jehova Andriamanitry ny Israely ny fonareo hoy Joshua tam'zareo. Tsy fampitandremana ny amin'izay mety ho fironana ho avy akory, fironana hakany amin'ny Andriamanikafa no ataony Joshua eto, fa efa eo amin'ny zareo ireo Andriamanikafa ireo amin'izao fotoana itenenany izao. Ary io nareo ho izy ankehitriny ny Andriamanikafa izay eo aminareo. Dia hoy koa Joshua hoe ampanatony an Jehova Andriamanitry ny Israely ny fonareo. Ny lesona lehibe azo tsoana amin'ny bokyny Joshua dia mazava, tsy azo edekevitra, mibaliaka toa masoandro be lohataona hoy ny fitenitsika. Izao izany lesona izany dia ny mifikitra am Jehova na ho vy na ho vato. Efa lesontsika tamin'ny alarobia lasa io, izay naverin'ny toko sy andininy eto hoe ampanatony an Jehova Andriamanitry ny Israely ny fonareo. Satria ny mifikitra amin'Andriamanitra zany dia mira fandresena, fahombiazana, fahavelomana, fandriampahalemana, firoboroboana sy ny sisa. Ny miala am Jehova kosa dia mira faharesena, tsy fahombiazana, faharavana,
fahafatesana sy ny sisa. Ireo no hany lalana roa azo isafidianana, tsy misy elanelam-panahy. Io fifikirana am Jehova io no teny baiko nomena ny Josoa rehefa nomena azy ny andraikitra mavesatra hapita ny zanak'Israely ny ony Jordana ary hapiditra azy ireo any amin'ny tany nampanantenaina. Aoka tsy hiala amin'ny vavanao ty boky ny lalàna ity, fa saintsaino andro aman'alina hitandremanao hanao araka izay rehetra voasoratra eo. Ary amin'izany dia hahalavorary ny lalanao hianao sady hambinina. Josoa toko voalohany ny andininy 9. Nampihary ny Josoa antsakany sy andavany izany toromarika izany, ka dia tafita ny soamantsara ny iraka napetraky ny tompo taminy. Resy ny 9, azo ny tany nampanantenaina, nahazo zaratany avy ny foko 12, mandry fahalemana ny firenena. Ka tsy mahagaga, tsy nahagaga raha amin'izao fanaovam-beloma nataon'izao, io tsy ambaratelo ny fahombiazana io no napetrany ho lova na ho filamatry ny firenena izay hilozany afaka kelikely. Hoy izy, dia tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tia an Jehova Andriamanitrareo. Josoa toko 7 ny andininy 1:20. Ary keo hoy izy, ampanatony an Jehova Andriamanitry ny Israely ny fonareo. Josoa toko 4 ny andininy 17. Isika rehetra nefa mahalala fa ny fitiavana tsy toy ny voalojaza ka ho terena, ka azo terena ho masaka. Ary fantatry Josoa koa fa tsy antery ny fanarahantsika an'Andriamanitra. Ary fantany ihany koa fa tsy mora amin'ny fon'olombelona feno ota ny hitongilana ho azy any amin'Andriamanitra sy hiaino ny feony. Raha izany ary, ahoana no ahazoany miteny hoe tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tia an Jehova Andriamanitrareo, sy koa ny hoe ampanatony an Jehova Andriamanitry ny Israely ny fonareo? Ny antony dia ny fahafantarany Josoa zany, fa ny saina mandinika rehetra, ny saina mahay manavaka ny ratsy amin'ny tsara rehetra, dia tsy hisafidy ny ratsy na oviana. Fantany fa hadalana be izany mifidy ny faharesena manoloana ny fandresena izany. Hadalana be izany mifidy ny tsy fahombiazana manoloana ny fahombiazana izany. Hadalana be izany mifidy ny fahafatesana manoloana ny fahavelomana izany. Ny fanoavana an Jehova teo amin'ny zanak'Israely no antoky ny fananany ny tany nampanantenaina sy ny fiadanany eo amin'izany tany izany. Ny fananana an Jehova amin'ny alalan'i Kristy no antoky ny fandresentsika any aparany. Koa aoka isika hanao ny ezaka rehetra, manao fanahy iniana hampanatona ny fotsika an'Andriamanitra, mba hananatsika fifandraisana tsy tapaka aminy. Ary aoka isika hiezaka mandrakariva hanaisotra ireo andriamanikafa eo amin'ny fiainatsika, dia ireo zavatra marobe mety any ambatsembana ny fifandraisantsika aminy. Zavatra azontsika atao izany amin'ny alalan'ny fanahy masina. Izay zany ny lesony alarobia.
tonga eo amin'ny leson'ny alakamisy 12 Desambra ny taona 2024 isika. Tsara fiafara. Tsy ahivoko eto aloha fa tsy nanana lesona tamin'ny teny malagasy na tamin'ny teny frantsay aho, fa dikateny nataoko daholo ny dikateny tamin'ity lesona ity. So de gaga mantsy isika, so de gaga ianareo, fa mety tsy mitovy amin'ny lohateny eny ampelantananareo ny lohateny na voambolana sasatsasany renareo teto. Tsara fiafara ny bokin'ny Josoa. Tsara fiafara izy satria tsara fiafara ny tantara voarakitrao. Teboka voalohany, taorian'ny fiaraha-mivory ny antsoany ny vahoaka dia nanao fanekena tamin'ny vahoaka Josoa ka nanome azy ny vahoaka zany lalàna sy didy tao Sekema. Teboka faharoa, nosoratany tao amin'ny bokin'ny lalàn'Andriamanitra ny teny rehetra ny fanaovana teo ary nanorina tsangam-bato lehibe ho olombelona fa efa nahare ny teny rehetra nolazain'i Jehova ny olona. Tsy ahivina fa tao Sekema no nanorenany Abrahama altara voalohany fonizy tonga tany Kanana tamin'ny voalohany, ka tahaka ny fanamarihana tamin'ny fomba ofisialy ny fantanterahany teny fikasana natao tamin'ny Abrahama izao tsangam-bato lehibe izao. Teboka manaraka, voalaza fa feno 100 taona Josoa vao nodimandry. Azo lazaina izany fa lehilahy vokiandro izy talohan'ny nahafatesany. Fahasoavana lehibe amintsika olombelona izany vokiandro zany. Voalaza koa, teboka manaraka zany, voalaza koa fa nandritra ny androny sy ny andron'ireo loholona navelany dia nanompo an Jehova ny Israely rehetra. Tsoahiko eto indray ny teny nataoko tery ambony. Efa maromaro ihany izay teny tsoahiko teto izay. Ny teny tsoahiko ery ambony zany dia ny hoe tahaka ny hoe toa fotoana fohy taorian'ny nahazoan'ny Israely ny tany nampanantinaina dia ny hazakazaka nandeha nanompo Andriamanin-kafa ry zareo. Fa ny marina dia zao, tsara fiafara ny fitantanan'i Josoa satria voaorina tsara tamin'ny fanompoana an Jehova ny zanak'Israely tamin'ny androny. Na dia ambaran'ny leson'ny Zoma aza fa nandritra izany androny zany nisy ny mpanomposampy akinafinafina teo anivo ny zanak'Israely, ary nisy koa ireo izay na nanompo an Jehova aza dia nanompo tantendromolotra fotsiny. Fa amin'ny ankapobeny, tamin'ny ankapobeny voatodika tsara teo amin'ny lalana tokony hizorany ny firenena Israely tamin'ny andron'ny Josoa. Dia izany indray zany ny famitinana ny lesona farany amin'ny bokin'ny Josoa. Na dia tsy lesona farany kory io satria mbola misy lesona, zany hoe questionnaire vaovao izay tsy any amin'ny taona 2024 no manomboka fa amin'ny sabata 17 Desambra amin'ity taona ty ihany. Dia mametraka ny veloma mahafinaritra indray amintsika rehetra ary mirary taom-baovao sambatra sy feno fitahiana ho antsika sy ny fianakaviantsika rehetra eo ambany fahasoavan'ny Tompo. Hiara-mivavaka isika.
rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitro, misaotra aminao sy mankasitraka anao zahay noho ny fitiavanao lehibe. Tahinao sy narofanao tamin'ny ratsy rehetra zahay nandritra izay volana maromaro ny fandimby izay, ka indro zahay niandrandra sahady ny taom-baovao, satria andro vitsivitsy izao sisa dia hanitsaka izany taom-baovao izany izahay eo ambany fahasoavanao. Tsy noho ny herinay na ny fahendrenay na ny famendreanay no ahatraranay izany taona vaovao izany, fa noho ny fahasoavanao sy ny famindranao fo aminay. Mamindra fo aminay zanakao manerana ny voan'ny tany tokoa ianao Tompo, ary enganie hitondra fitombona ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny tanora izao taona vaovao izao. Hery fahasalamana, fitombona ara-panahy sy fahendrena ho anay rehetra tsy akanavaka na kely na lehibe. Sasao madio zahay ho afakeliko Tompo, ary tazony amin'ny tananao mahery, amin'ny sandrinao mahery izahay hazoto mandrakariva eo amin'ny fanompona anao. Amin'ny anaratsoanao Kristy io. Amen. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.